Dis-moi Patrick, vous avez nous préparé une invitée surprise aujourd'hui? Oui, effectivement. Voilà, il y a une dame qui est le parrain du groupe évangélique qui s'appelle Christophe Ratché, que je demande, madame Razana Maïfassou Joséphine. Elle vient de Madagascar. Elle est là pour le section de réveil de l'église, nouvelle église protestante de Madagascar de France. Je l'invite à chanter 2 chants pour vous, que vous puissiez comprendre la section de réveil, comment réveiller en esprit avec le Seigneur Jésus. Zaya nous invité surprise au Ménayanari Android, c'est Tazaketuzi, invité ni Oula Onatin Fengulanizi, Ari Izi Dia Remadina Pana, pasteur missionnaire en Madagascar, Ari Manananzara Prikamzani Satria, Manaona Muzani Fifoaza Panai, nous Maneu Izani Fiarana, Ari Izaidi Azanakin Fengunana, Ewamnafkua. Kadia mafalenay manolotranareo azy neny Joséphine anonarany manana anjara ilana cruzy omenay anareo satria surprise ho anay nahita anazy teto dia ozy izy hoe andao mba anao antsapiderana ho an'izao fiangonana zao isika dia malotra anareo aneny Joséphine teraka be mandraitsatsika azy. Saratiako Sara Patrick nanome anjara zay moa ny asantsika ety amin'izao tontolo zao ety hoe mandehana ka mety hoe filazantsara amin'izao tontolo zao ary atao mpianatra ny firenena rehetra ary dia mahafaly ahy mpifaliana lehibe no manolorana hira anankiroa ho anareo iarahana mifaly amin'ny maha iray antsika ao amin'ny tompo amin'ity andro androany ity. Ny hira voalohany dia ny hira latsaka anatin'ny aizina ary ny faharoa kosa dia aoreno mafy tsara. Latsaka anatiny aizina nyawe ka tsy ho hita intsony ny eo anilana no fanila